Izay ara aloha ny vokatra vonjomaika voaray tamin'ny ity ariva ity araka ny nambara teo tamin'ny 9 sy sasany mahery 10 izay vokatra vonjomaika voaray na rehefa tamintsika teo izay fa mitaka kosa mofony amerenana ny fanisambato ny ekipan'ny candidat Jean-Louis Robinson no ny ayain'izy ireo ny amin'ny fisian'ny osika nandritra ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa arahantsika avy hatrany ny andinindin'izay. Manamafy ny candidat Dr Jean-Louis Robinson sy ny ekipany fa nisy ny osika nandritra fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa izay natao ny 20 Desambra lasa teo. Nambaran'izy ireo fa manana profo momba izany izy ireo ary tsy hipetra-potsiny fa metraka fitoriana amin'ny fahefana mahefa. Nametraka ihany momba ny vokatra efa navoaka amin'ny vaomera misahana amin'ny fifidianana ny ekipan'ny Dr Jean-Louis Robinson ary mitaky ny amerenana amin'ny fanisambato isaky ny propaganda-tsambato ary anamarinana ny numéro ny bulletin tokana nampiasainy. Magataka an'izay koa zany zay amin'ireo mpailalanao aminay izany hoe dia ireo bulletin izay ampidirina na bulletin izay avoaka eo dia misy zavatra tsy mety. Tena tsy mety zany fa be dia be ny zavatra irrégularité tamin'iny ka io irrégularité io na izy na iza dia itory izahay ary lasa pénal izy io zavatra io ary zay mangataka ny rehetrarehetra izay nareo rehetrarehetra nanodikodina an'io fifidianana io ataovy tongava aty aminay mametra le profo fa dia hiaraka isika anao an'izay anao amin'ny famarinana. Par bureau de vote na maika na tsy maika tsy mila maika zany io jerena dodolo ireo bulletin rehetra miaraka aminay na ny olona vety aminay na ny olona tsy maintsy jerena satria contradictoire le izy ary zay tsy mety rehetrarehetra hiangatahanay foana zay fotsiny ngety tsotra zay tsy mangataka zavatra be dia be zay bureau de vote rehetrarehetra zay mipotra hatramin'izao asa efa misy dia mandeha maikamaika be zany zao ohatrany solona dodolo dia nekena hoe izao ny valiny raha miditra amin'izany dia torinay any amin'ny pénal zay mikarakara io fifidianana io. Be dia be ny zavatra natao na ny fampitahorana hoe raha tsy maharesy eo zay dia misafotra be ny anjao Madagasikara ka zay koa zany no miezakity misy radio mampela an'izay hevitra zay hoe tady ampiatra ny malagasy tsy asika malagasy fa anaraka ny ara-dalàna ary vahoaka malagasy ety tsy voan'izany zavatra zany. Laza ihany koa Dr Jean-Louis Robinson fa manangona ny vokatra menga avy any fanambarany vokatra voarakitra amin'ny fitanana tsoratra avy amin'ny délégué ny havana sy ny ankolafy ravalomanana ny asa tamin'ny propaganda-tsambato manerana ny nosy. Raha nambarany Dr Jean-Louis Robinson raha ny vokatra voarain'izy ireo hatreto dia mitarika amin'ny sambato mihoatra ny 500 isan-jato ny tenany. Nosoritany fa mirary ny ampanjakana ny lalàna ny tenany ary noho ny mahany tompony teny farany CES amin'ny fifidianana dia anaiky ny vokatra ofisialy farany izay avoaka amin'ny fitsarana manokana misahana amin'ny fifidianana ny tenany. Ao anatin'ny 10 andro araka ny fanazavana azo no ametrahan'ny ekipan'ny Dr Jean-Louis Robinson fitoriana mahakasika ny tsy fanandaran-dalàna hitan'izy ireo nandritra ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa izay nitototsaina ny 20 Desambra teo.